Faly miara-abantsika rehetra ny tenako ary manona fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao. Ny fahasoavan'ny Tompony hitoetra amintsika tsirairay aby any amin'izay toerana misy antsika rehetra. Izao tsika dia tonga amin'ny fianonan'ny tenin'ny soratra masina dia alohan'izany dia andaontsika hiary vavaka hangataka amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Vavaka fohy ary tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Jehovah Andriamanitra tsara indrindra, Jehovah Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo malalanay. Misaotsanao lehibe izahay Jesosy malala ny tantaninao sy vimbininao ka tratra ora sy fotoana izao indray izahay hianona ny teninao. Misaotra Jesosy misaotra fa tsy nerinay na nitanjakainy na hahavitana izay rehetra izay fanohianao sy nandalovanay. Ianao no mbola fantatray fa manatrika anay hatreto ihany. Mandrotraky ny herin'ny fanahy masina ianao mba hiasa tanteraka ato anatinay. Jesosy malala, mifonako eto anatrehanao raha misy zavatra mampalahelo nataonay tsy araka ny sitraponao. Indrindra fa izao izay tondra ny teninao Jesosy mifona mamelany ny eloko Jesosy mamindrafo amiko. Mifona ho an'ireo rahavavy sy ranadahy sy ny olona rehetra izay mihaino ity teninao ity Jesosy fa mitenena amiko ary ambarao ahy izay tianao ho tenenina. Fa vonona ny ianao nirakao ray ary ianao sitraponao. Jesosy Kristy Tompo malala, mino fa ianao no ampiteny fa izao kosa dia fitaovana fotsiny ihany. Tsinotsinona Jesosy ka ampiteneno ny mpanomponao, androtrain'ny herin'ny fanahy masina avy aminao mba tena hiasa tanteraka ato anatiko. Ray masina tsara indrindra, rakofako amin'ny ranao sony izao vavaka sy fotoana izao ary aoka tena hifantoka tanteraka ato aminao aho sy ny teny izay ho ambaranao ka ho tonga soamantsara ny hafatra amin'ireo mpiaino. Ary ianao kosa Jesosy Kristy Tompo malala no hamesaina saina sy hahafantatra, hampahafantatra azy ireo ny teny izay tianao ho tenenina. Ka dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Misaotra anao ray voninahitra tianao irery ihany. Halleluja, amen. Izao ara dia jereo ny baibolinao ao amin'ny tantara faharoa, toko faharoa, tantara faharoa, toko 7 azafady no andraisantsika teny. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa hatreo ny fivavaka sy ny fifonan'ny mpanomponao, Jehovah Andriamanitra, mba ho henoinao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao, mba hihiratan masonao andro aman'alina amin'ity trano ity, dia amin'ny fitoerana nolazainao hoe ao no asiako ny anarako, hihenoanao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manatrika ity toerana ity, ary heno ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao. Raha mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy dia mihaino any an-danitra fonenanao ianao. Eny, mihaino ka mamela heloka. Amen. Izany ara ny tenin'ny Tompo dia isaorana ny Andriamanitra ny tantara faharoa toko 9 dia ny 7 ka hatramin'ny 20 izy teo. Ny teny moa dia ato amin'ny hoe ny fotoana izay nanaovany Solomona ny fitokanana ny tempoly, satria Solomona fantatsika fa izy no namen'Andriamanitra nanao izany tempoly izany, ary dia vita ny soamantsara izany ka dia ny taonan'ny loholona sy ny zanak'Israely sy ny Joda rehetra izy dia niara-nifaly sy ny teny ny zavatra rehetra izay natrehan'izy ireo, ary dia vita soamantsara izany. Dia vitan'izany fa mbola nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra ihany koa i Solomona. Solomona moa dia fantatsika tsara fa nangataka fahendrena tamin'i Jesosy Kristy Tompo, ary dia nomeny izany. Izany hoe ny tiako hatongavana dia ny tiako ho fantatsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny herin'ny vavaka. Izay rehetra nangatan'Andriamanitra, nangatan'ny mpanompon'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra tokoa izany, ny tanterahan'i Jesosy Kristy. Izany hoe tsika izany dia mila miray amin'i Jesosy Kristy amin'ny vavaka. Satria ny vavaka dia fifandraisana amin'i Jesosy tanteraka, fiombonana sy firesahana aminy, fisaorana sy fiderahana, fifonana sy fangatahana, famindram-po ary mangataka famelan-keloka.
Amen. Izay no atao hoe mivavaka dia mivavaka ho an'ny hafa ihany koa. Satria hitantsika tsara teto Solomona fa tsy mivavaka ho azy irery ihany izy fa nivavaka ho an'ny tranon'Andriamanitra ary fantany fa Andriamanitra izay tompon'ny trano, an'Andriamanitra ny trano izay namboariny ka dia fantany izay hinony ary fantany no nangatany izany fa tsy izy irery no nangataka mivavaka fa ny zanak'Israely dia nentiny ambavaka avokoa ary ireo zanak'Israely koa dia niara-mivavaka taminy sy ny taranaka Joda. Amen. Dia ndahony jerevantsika ny hery mivavaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely teo amin'ny fitokanana n'izany trano izany. Jerentsika indray eo amin'ny toko 7, vakiana eo amin'ny 7, vakiana amin'ny 7. Ary rehefa vita izany mivavaka Solomona izany dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa latsatra ka feno ny voninahitry Jehovah ny trano ary ny mpisorona tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehovah satria feno voninahitry Jehovah ny tranony. Ary noho ny hitan'ny zanak'Israely rehetra ny latsahan'ny afo sy ny voninahitry Jehovah teo ambonin'ny trano dia niankohaka tamin'ny lampy vato izy ka nivavaka sy nidera an Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony. Amen. Jehovah irery ihany no afaka mindrafo amintsika rehetra ary afaka hamaly mivavaka izay asandratritsika. Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra, mahefa ny zavatra rehetra izy ka aokontsika ianky-po aminy fa jerevo izany voninahitra lehibe no naseho an'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely sy teo anatrehan'i Solomona satria nankasitrahany ny trano izay namboarina ho azy ka tanteraka an'ireo zanak'Israely izany tranon'i Jehovah izany satria ao ny fotoana izay ivavahanjareo dia ao Jerosalema. Ka rehefa vita ilay trano dia rehefa vita ny mivavaka Solomona dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra. Amen. Tena hoe nisy hery tafiditra mihitsy izany tao fa satria latsaka tao amin'ny trano mihitsy ny voninahitry Jehovah ka na dia ny mpisorona aza dia tsy nahazo niditra tao amin'ilay trano satria feno voninahitry Jehovah. Amen. Izany ny fanatrehan'ny Tompo amin'ny vavaka izay asandratry ny zanak'Andriamanitra sy izay rehetra mino azy ka manao ny sitrapony. Amen. Ndao ara ho jerevantsika ny valiteny ny valiny vavaka izay nataon'i Solomona. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny tantara toko 7 dia ny 12 eo amin'izay janonana. Vakintsika ara ny valim-bavaka azon'ny zanak'Israely. Ary Jehovah niseho tamin'i Solomona noho ny alina ka nanao taminy hoe efa reko ny fivavaka ao ary efa nofidiko ho ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Amen. Dia andao raisitsika eo amin'ny 7:12. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no ho avy anetri-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hihaino azy any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary hanasitrana ny taniny. Amen. Na misy 2 na 1 na 3 miantso ny anaran'Andriamanitra dia ampovoany aho Jesosy. Amen. Itsika rehetra dia mino sy mahatoko fa i Jesosy izay tompon'ny Solomona dia io ihany no Andriamanitra izay vavahantsika. Ka nahoana moa no tsy azo valim-bavaka tsy hanana fanantenana amin'ny Jesosy tsika fa izao tanterahantsika ty teniny amin'ny 7:12 ty fa izy nefa miteny fa raha ny olona izay natsoko izy no miantso ahy amin'ny anarako ho avy ka hanetri-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako dia ka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hihaino azy any an-danitra aho. Amen. Ndao tanterahantsika izany sitrapon'Andriamanitra izany. Azo valim-bavaka tokoa itsika ary hita izany fiadanana amin'ny Jesosy Kristy izany. Aoka tsy ho kivy amin'ny fanompoana azy, aoka tsy ho reraka fa satria Jehovah any amin'ny Salamany dia miteny mihitsy ny hoe Jehovah manafoana ny fisaina amin'ny fireneny samihafa, mahatsinitsinina ny hevitry ny olona izy. Amen. Salamo 3:30 dia 10:10 misy an'izany. Amen. Toy izao tsika ny teny
Ao andao itsika hivadika any amin'ny tantara faharoa ihany ny raisintsika. Tantara faharoa dia toko faharoapolo. Dia any andininy fahadimy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema tao amin'ny tranon'i Jehova teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe: ry Jehova Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jetilisy rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. Haleloia! Hitantsika amin'izany fa satria eny tao anatin'ny fanetrehana ny fitokanana ny tranon'Andriamanitra izay nataon'i Solomona i Josafata. Ka rehefa tonga ny ady lehibe nisy tao amin'ny fitondrany, satria Josafata tamin'izao fotoan'izany dia lasa mpanjaka koa izy, nandimbony rainy asa. Ka dia rehefa nitondra izy dia tonga ny mpanafika ny tanàna. Andao vakitsika raha vakiana ny soramandry iray ambony dia hitantsika tsara ny hoe ny nandehana amin'ny Moabita sy ny namany hiady tamin'i Joda, ary mivavaka nataon'i Josafata sy ny namonjen'Andriamanitra azy. Amen. Hitantsika amin'izany fa izay rehetra manantona an'Andriamanitra dia tsy hiala maina zany, manana fanantenana lehibe tokoa. Ary Josafata teto dia nampatsiahy an'Andriamanitra izy, nampatsiahy an'Andriamanitra tanteraka izy teto amin'ny andininy fahaenina, ka nanao hoe: ry Jehova Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jetilisy rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana. Amen. Naoko tsika tena anana izany tena hoe fahatokinana an'Andriamanitra izany, ka azo valim-bavaka eo anatrehany, ka hitsangana tahaka ny Josafata eo amin'ny tranon'i Jehova ihany koa. Amen. I Josafata dia mpanjakan'i Joda tamin'izany fotoana izany, ary nisany joro izy satria tonga ny mpanafika ka tsy niandry ny mpisorona intsony izy, tsy niandry ny levita hoe andeha hiditra ao amin'ny tranon'i Jehova, fa izy mihitsy nitsangana ny joro hivavaka ho an'ny fireneny. Tena nafana fo Josafata ary nampitsahivana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay nataony tamin'ireo rainy sy ny razany ireo, namonjeny an'izy ireo. Ka ohatran'izany koa tsika rehefa mivavaka. Izay ny anarantsika ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ilay fampaherezana izay omen'Andriamanitra hoe aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra izay hainao dia mila hampiasaina, fa izay no fiadiana mahatanjaka. Amen. Ndao tohizantsika ny teny eo amin'ny andininy fahafito: ry Andriamanitra, tsy ianao va no nandroaka amponina tamin'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao, ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaki Abrahama sakaizanao? Amen. Tsentsika an'izany fa tena hoe fampitsahivana an'Andriamanitra ny vavaka izay nataony i Josafata. Raha manjoanay ny loza na ny sabatra na ny famaliana na ny arety mandringana na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay. Fanaranao no amin'ity trano ity, ka hitaraina aminao amin'ny fahoriana dia hiaino ianao ka hamonjy. Aleluia. Eto tsika dia tsy misy Josafata intsony eto, fa itsika no mampatsiahy an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay efa teniny. Tazomintsika amin'ny teniny Jesosy, ary izy manatanteraka izany. Fa ny zavatra rehetra dia Andriamanitra irery ihany no mahavita manatanteraka izany rehetrarehetra izany. Amen. Ka dia aoka tsika tena iankim-po amin'Andriamanitra, aoka tsika tena toky azy hatramin'ny farany. Ia. Andao vakitsika indray ara ny teny atika hatramin'ny Jona toko fahaefatra. Jona toko fahaefatra dia ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny fahaenina amby roapolo azafady. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Teny fampaherezana ho antsika ity tenin'Andriamanitra ity dia ho hitantsika tsara ny teniny ary. Jona toko fahaefatra ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy.
Hoy raha vehivavy taminy: "Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa nilaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana." Hoy Jesosy taminy: "Raha vehivavy, minoa ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ny tendrombohitra ity no na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray. Satria avy amin'ny jiosy ny famonjena, fa avy ny andro tonga sady tonga ankehitriny raha tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanasy ny fahamarinana, fa ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana." Hoy raha vehivavy taminy: "Fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia hambarany amintsika ny zavatra rehetra." Hoy Jesosy taminy: "Izaho izay miresaka aminao no izy." Amen. Tsy fahagagana ve ny an'ilay vehivavy raha mandinika an'izany resaky Jesosy izany tsika? Ity moa zany dia tamin'ilay vehivavy izay nankanesan'i Jesosy tany Galilia indray sy niresahany tao amin'ilay vehivavy Samaritana. Ka rehefa tafahoana tamin'i Jesosy ty raha vehivavy ity tsy nahafantatra azy mihitsy ny hoe Jesosy, fa rehefa nandeha niresaka dia niteny Jesosy hoe izao miresaka aminao izao no izy. Amen. Ento dia mampatsiahy antsika Andriamanitra fa mbola ho avy ny andro izy dia tsy any Jerosalema na any amin'ny tendrombohitra intsony ny ivavahanareo. Ary ianareo ozy izy dia mihino amin'izay tsy hitanareo, fa izay kosa dia mahafantatra, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray. Amen. Izany hoe ianareo izy mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Fa Jesosy Kristy no mampalala n'ity vehivavy Samaritana ity, ary dia nino izy? Fa satria niantson'olona rehetra izy anantona hoe hitako ilay Mesia. Raha vakitsika ity Jaona ity mangataka anao hamaky anazy hatramin'ny farany, fa hatreo ihany aloha no raisitsika. Ka izao Andriamanitra dia efa miteny sy manafatra eto Jesosy Kristy fa tsy any Jerosalema intsony na any tendrombohitra no hivavahana, fa aiza ndao ara ho jerevantsika indray izany, aiza indray no mivavaka itsika ankehitriny. Jerevantsika ny teny ao amin'ny Matthieu 9:1-9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: "Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay any an-danitra ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao." Amen. Aiza zany tsika no mivavaka? Ao amin'ny efitrantsika tsika mivavaka, ao ny hamasintsika, ao ny tondrany, ao ny hatongavan'i Jesosy Kristy hanomezany voninahitra idinany voninany amin'ny vavaka antsika ho fianoan'ny fanahy masina amintsika, satria tsika dia efa mivavaka amin'ny fanahy. Amen. Dia ny herin'ny fanahy masina avy amin'ny Jesosy Kristy. Izay no tena atongavan'ilay tenitsika izay niteny tery ambony tery hoe ny vavaka dia firaisana amin'ny Jesosy Kristy, ary tena hoe fiombonana sy firesahana ary fisaorana sy fiderana azy, ary mangataka fifonana ihany koa tsika, fa satria tsika dia tsy misy tanteraka na dia iray akory azy. Amen. Ka tsika tena hay anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Ny amaranako ny teny dia ao amin'ny Salamo 140. Salamo 140 dia andiny eo ambony eo ihany voaloha sy faharoa. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy: "Andriamanitra no aro sy hero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra." Amen. Andriamanitra no aro sy hero antsika. Tazomintsika amin'ny teniny izy, ohatra ny nanaovan'i Josafata anazy tarikatra, nampitsahiviny Josafata daholo izay nataony tamin'ny rainy, nataony tamin'ny Abrahama, nataony tamin'ny Estera, satria fantany Josafata avokoa ireny zavatra rehetra izay niseho tamin'ny razany ireny.
Ny razany fantatsika tsara moa ny razantsika fa dia Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Israely. Izay ny Andriamanitra izay ivavahantsika ary mihaino antsika, mihaino mivavaka ary mamaly mivavaka antsika izy. Fa Estera dia anisan'ny tena nahazo valim-bavaka lehibe koa. Rehefa tena nivavaka Estera dia nivavaka izy hoe ataoko ahoana ny famonjena ny fireneko. Mivavaka izy ary niantso andro fifadikanana ihany koa Estera. Haitsika tsara zany fa tena hoe mahery mivavaka ary tena hoentina ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia hitantsika ny valim-bavaka izay eo anatrehan'i Jesosy. Mazotoa miara-miombom-bavaka, mazotoa manokatra ny vava miresaka amin'i Jesosy fa mihaino antsika izy na iza toerana misy antsika. Ary efa niteneniny tao amin'ny Matio 9:9 teo fa midira amin'ny efitrano mangingina ka ny rainao izay any an-danitra no mihaino. Amen. Mosesy raha tezitra tamin'Andriamanitra, raha tezitra tamin'ny zanak'Israely azafady, raha tezitra tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra Jesosy Kristy fa nanota ny zanak'Israely nanao andriamanin-kafa dia ho Jehovah raha vako ireo, aringako ireo. Fa izao Mosesy kosa dia nangataka fifonana, nangataka famindram-po teo anatrehan'Andriamanitra dia nihaino izy. Amen. Tsy kely lalana ny ratsy fa minoana Andriamanitra fa izy ny tompon'ny zavatra rehetra. Amen. Izy irery ihany no afaka handringana ny firenena rehetra arak'izay efa voateny teo. Fa ny fisainan'ny firenena samihafa ozy izy dia mahatsinotsinona ny hevitry ny olona izy. Izy zany, izy lehibe io Andriamanitra ny teneny eo. Izy irery ihany mahafoana ny hevitry ny firenena samihafa. Amen. Izay ara ny teny fampahirezana izay nomeny Tompo atsikany dia faranantsika mivavaka izany tenin'Andriamanitra izany. Halleluja. Ry Andriamanitra tsara indrindra. Misaotranao lehibe zahay Jesosy Kristy Tompo malala raha naheno ny teninao, namenao fotoana ny haino izany hatramin'ny farany. Jesosy malala betsaka ireo olona izay nanantona anao hatramin'ny razanay, hatramin'ny mpanomponao rehetra, ny apôstôly rehetra tamin'ity filazantsara izay nomenao anay ity, ary ny teny izay nambaranao taminay fa nahazo valim-bavaka avokoa izy ireo. Ary ianao nefa nanafatra fa raha ny oloko izay minoany miantso ahy amin'ny anarako dia mihaino any an-danitra aho. Jesosy malala aoka izay tena hivavaka amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehanao. Ka tolory izany zahay Jesosy fa raha tsy ianao no manome fahendrena ho anay koa tahaka namezana ho an'i Solomona dia tsy ho tanteraka izany fa ianao ny tompon'ny zavatra rehetra, ianao mana-tanteraka. Ka misy mahatoky zahay Jesosy malala fa ny teny izay voalazanao teo Jesosy mba mivavaka, ny hery mivavaka dia aoka tena ihany-po tanteraka aminao izahay. Ka ny finoana izay efa nananay ato dia tombo avy roa eny ho tonga toy ny tany lonaka eo anatrehanao ka haniriany ny teninao. Misaotranao Ray Masina tsara indrindra. Misaotranao amin'ny fotoana izay nomenao anay teto. Misaotranao Jesosy malala tamin'ireo mpanomponao izay nihaino ny teninao ihany koa. Raha misy zavatra mampalahelo ny fanahy masina Jesosy voateny mivavaka teo tsy araka ny teninao dia hifonako Jesosy Kristy Tompo malala mamindrafo amiko mamelà sahady Jesosy fa vonina ny andro ianao ny mpanomponao tsirairay aby ary hiara-dianao hatramin'ny farany fa ianao nefa ny teny fa izay rehetra mahatra hatramin'ny farany no vonjena. Ataovy anisan'izany zahay Jesosy malala ary ataovy anisan'ny sakaizanao izay tsy nanao eny amin'ny rahony lanitra rehefa mbola tsy tonga fahatongavanao Jesosy dia aokany Jesosy hiambinanao mandrakariva izahay ka hivavaka eo anatrehanao foana. Misaotra Ray Masina tsara indrindra sy niavoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona fa Nazareta ny teny ary rakofako amin'ny rahanao soa ny teny sy mivavaka izay nasandratra teto sy misaotra Ray Masina. Halleluja. Amen.